Faly miarabantsika tserariavin-drehitra tsy dia lakamisy maraina fa 20 volana mety misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny teny indray amin'ity maraina ity. Ireo niterantsika namofonenan'io dia vavaksika. Tombotianao misaotra anao izay satria mbola menao an'izao tombontsoa hoe be izao indray amin'ity maraina ity dia ny fahasoavanao. Misaotra anao ihany koa izay manaitra anay mandrakariva mba andinika ny teninao, mangavy anao koa izahay mba amanganisa tokantrano ianao ary hanome eo anay. Tonona sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe mampatsiahy andro ilay arapaky teny ny sabata. Mampatsiahy andro iray arapaky teny ny sabata. Alaina amin'ny Joba 7:7-5 manao hoe mahagaga ny fikotrokotrok'Andriamanitra amin'ny feony. Manao zava-dehibe tsy takatry ny saina izy. Amen. Rehefa nanonona ny lalàny tamin'ny feo mafy teo sinay Andriamanitra dia toy izao ny teny nampidirany momba ny sabata. Mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Rehefa izay dia nambarany mazava izay tokony atao amin'ny enemana sy izay tokony atao amin'ny andro fahafito. Nomeny avy eo ny antony tokony hitandremana ny herinandro araka izany ka nampatsiahivy ny ohatra nasehony tamin'ny herinandro voalohany indrindra, manao hoe fa enemana no nanaovan'i Jehovah Andriamanitra ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany nitain'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Manjary mateo tia sy manandanja ireo antondreo rehefa takatsika fa andro arapaky teny no resahana amin'ny tantaran'ny fahamoronana. Natokan'Andriamanitra ho andro fitsarany ny andro fahafito ho fahatsiarovana ny tsaharany tamin'ny fotoana tahaka an'izany koa rehefa vitany ny asa fahamoronana nandritra ny heninandro. Mamely mivatana ny fanoheran'ny sabatany didy faha-efatra ny petrakevitry ny tsipino izay milaza fa fotoana fitona haritra hozy izy sy tsy voafaritra no ny ilaina mba hatanteraka n'ireo toe-javatra niseho tao anatin'ny herinandro voalohan'ny fahamoronana. Mahatonga ny zavatra nasehon'Andriamanitra mazava ho manjavozavo izany. Izany no tsy fahatokena ratsy indrindra satria hita amin'ireo marobe izay milaza ho mino tantaran'ny fahamoronana. Miampangan'Andriamanitra ho mibaiko antsika hitanjana andro fito arapaky teny ho fahatsiarovana fotoana izay tsy voafaritra fito izany. Kandefa tsy tahaka an'izany fifandraisan'Andriamanitra amintsika ary fitenenan-dratsy ny fahendreny izany. Nomena mba ho fanilon'ny tongontsika sy fanazavana ny lalantsika tokoa ny ten'Andriamanitra ho tafotoana ao amin'ny maizina ireo izay manara ny tenin'Andriamanitra ka mikatsaka ny hamantarana an'ireo zava-miafiny Jehovah amin'ny alalan'ny filozofia izay feno fahatsambana. Efa nomena hamantatra ary nomena antsika olona ihany koa izay mety maty ny tari-dalana mba hahafantaran'izy ireo ihany koa ny asa nataon'Andriamanitra arak'izay mahasoa azy. No hazavan'ny tsindrimandrin'Andriamanitra tany nanomezany antsika ny tantarany safodrano ireo zava-miafina izay mahatalanjona izay tsy ho hain'ny haimbola tanin'ny hazavany samirery fa tokony handeha mandrakariva ambany fanendren'Andriamanitra isika mba hatakarantsika ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Inona izany teny izany anosikanao indrindra angataka ny fanahy masina ary ihany koa mandeha ampanetretena feno mba ahafantarana ny sitrapony. Amen. Ianay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany ampianary izay atoky mandrakariva ary ampitombo ny finoanay minaran'i Jesosy. Amen. Saru vile,
miaro